eo amin'ny tontolon'ny fandraharana ihany moa no anoizantsika ny vaovao ho manohy hatrany ny asany mba hampiroboroboana ny sehitry ny fivarotana ny fiara vaovao ny GECAM na ny groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar misy ara-mofo ny hetsika salon de l'auto izay tanterahana manomboka ny 3 ka hatramin'ny 4 ny volana oktobra ho avy izao eny amin'ny CCI Ivato. Nisy indrindra moa ny fampahafantarana an'izay izay tanterahana tamin'ity androany maraina ity tetsy amin'ny Akoa Ivandry. Miezaka hatrany ny ahamatsianana ny sehitry ny fivarotana fiara ny GECAM na ny fivondronan'ireo mpivarotra fiara vaovao eto Madagasikara ka tafiditra anatin'izay ny fikarakarana ny hetsika salon de l'auto andian'ny fahasivy izay ho tanterahana eny amin'ny CCI Ivato ny fahatelo hatramin'ny fahaeniny volana oktobra raha ny fanazavana izay noentina nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao androany. Na ny avy eo amin'ny GECAM na ireo orinasa mpiara-miombonantoka anatin'ity hetsika ity dia samy nanamafy fa hiavaka izany andian'ny fahasivy izany. Maro dia maro concessionnaire hitan'ireo eny ary misy zany zava-baovao hitan'ireo eny ary hoan'izay mpiaratia amin'ny GECAM moa zany amin'iny no ilay totalina misy zavatra koa zany fa ho tolotra eny ireo olona rehetra izay ho avy eny amin'ny salon amin'ny fotoana. Raha ho an'ireo olona tonga eny zany ireo ataontsika hoe concessionnaire automobile betsaka ireo fiara vaovao hitan'ny zareo eny. Ho an'ireo mpiaradia ihany koa betsaka ihany koa ny zavatra vaovao raha ohatra ka ny amin'ny total manokana ohatra misy ny menaka ho an'ireo fiarakodia dia vaovao vonavotany total ihany koa vitan'ny mpanjifa eny. Misy koa ireo produit d'entretien auto dia manasa mihitsy ny olona ho avy iny fa tia andiany fahasivy ity dia mandiny ny hafakely mihitsy. Ny mahafakely an'ilay andihany zany misy amin'ity andihany ity vao ohatra hoe afaka hanandrana ny fiarakodia ny olona izay tia hanandrana fiarakodia hitany iny azo atao zany izay amin'izao fotoana izao. Heverina fa hitondra ainga vao indray ho an'ny sehitry ny fivarotana fiara vaovao ity hetsika ity. Ny filohan'ny GECAM dia nanambara fa tsy dia nihetika firy ny tsenan'ny fivarotana fiara vaovao ny enim-bolana voalohany taona. Nisy ihany ny fitombona kely raha ny voalazany fa tsy mbola misy ny atotanisa afaka avoaka. Ireo ikafarany sy ny tsara ho fantatra manodidina ny fiarakodia dia ho hita eny amin'ny hetsika salon de l'auto izany avokoa. Misy ihany koa raha ny fantatra ny lobary andasy samihafa izay anamarika ny fotoana.